Ravana malala mpifalinana zao tsika miona toy zao indray a mizaona miaino ny tenin'Andriamanitra mahafantatra sitrapony ny mofinay nomeny antsika amin'ity anio ity ary dia ny tompo amintsika mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanahy fito izy eo alohan'ny seza fiandrianana ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavimbelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehibe amin'ny mpanjaka ny tany. Amen. Sabotsy 9 Jolay 2022 imajina antsika lo hevitra hoe miaraha mandeha amin'ny tompo Andriamanitra ao. Andeha ry avy nideran'Andriamanitra isika. Jehovah, efa nandinika ianao ka mahalala. Ianao mahalala ny fipetrako sy fitsangako sady mahafantatra ny hevitra eny lavitra eny. Voadinikao ny toetro na mandeha aho na mandry ary fantarao tsara ny alehako rehetra. Fa indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako Jehovah. Manodidina eo voako sy eo anatrehako ianao ary apetraka ao amiko ny tananao. Fahalalana magaga loatra zany, eny avy loatra ka tsy tratro. Amen. Izano amonjy izare laza raha sendra onja ny fiainako ka itony tenako tsy mahita ta izano mba iaino ny fitarainako tsy misy afatsy Jesosy rery sambatra Jesosy miaraka aminao fa ianao no sakaiza tsy mety mandao Jesosy mpamonjy amin'ny fahoriana no mba iriko senda fifanina katojo izay irena ka lavorare izay ata izano mba omena ny tsantapiobina tsy misy afatsy Jesosy rery sambatra Jesosy miaraka aminao fa ianao no sakaiza tsy mety mandao Jesosy mpamonjy amin'ny fahoriana no mba iriko vidina manomboka sambatra Jesosy miaraka aminao fa ianao no sakaiza tsy mety mandao Jesosy mpamonjy amin'ny fahoriana no mba iriko vidina manomboka ivavaka isika. Andriamanitra, Andriamanitra mpitarika sy mpiaro ny olonao ianao, mankalaza sy midera ary mevonahitsy ny arinomasina izay no izany famindramponao zany, no izany fitiavanao zany. Tompo, manoloana izany koa nefa dia mahatsiaro ny tenanay izay fampanody. Ko mandariko ianatsehanao, miaiky ny fahadisoanay, mamindrafo aminay ary mamelany irikay. Fanamasino, midira, manjaka ty anatinay amin'ny fianona ny teninao, akana mafisanay, avozanay amin'ny finoana anao Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanay. Dia aminanao ilay Jesosy Kristy ilay mpamonjy anay no angatanay sy anaovanay izany mivavaka izany. Amen.
Ny mofinainao antsika amin'ity ry havana dia hitanao ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka 2:20 ka ny andiny 5:20 ka hatramin'ny 5:30. Vakiko toy izao minaran'i Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy. Dia nitotika izy ka nanao taminy hoe raha misy manaraka ka tsy mankala ny rainy sy ny reniny sy ny vady sy ny zana sy ny ralahiny sy ny anabaviny, eny ary ny ainy koa aza dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Na zovony tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Fa iza moa aminareo raha atanao tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra izay ho lany anaovana izany, na misy havitana azy na tsy, fandrao rehefa nanao ny fanorenana izy ka tsy navita dia andatsy azy izay rehetra mahita, ka hanao hoe io olona io dia nanomboka nanao trano fa tsy navita. Ary iza moa no mpanjaka raha andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba haka-hevitra tsara, na mahay mandresy ilay mitondra 2 alina amin'ny 1 alina izy na tsy. Fa raha tsy izany, raha mbola lavitra amin'ny mpanjaka anankiray dia ampitondra teny izy ka angataka fihavanana. Ary toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra ananareo dia tsy azo ekena ho mpianatra. Koa tsara ny sira, fa raha ny sira aza no tonga matsatso, iny indray no asira azy, tsy mahasony tanina ny zezika izy, fa ary ny olona izay manatsofina hoety miaino, aoka izy hiaino. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana. Fiadanana tonona mandrakariva ry havana, ho aminao zany no ny tenin'Andriamanitra mampianatra, ny tenin'Andriamanitra manome fiainana ho antsika. Renesika tamin'ny mofinaina teo ry havana, ny filazantsara Lioka 2:20, ny andiny 10:20 ka hatramin'ny 5:30. Dia nilazany Jesosy tamin'ny mpanaraka azy ny amin'izay tokony ataony any Jesosy eo amin'ny fiainana. Dia izao ny tsapa eto ry havana, manao an Jesosy lolaharina mandrakariva. Zany ry havana, zany Jesosy ny voalohany indrindra. Hoy ny andiny 10:20 ho Jesosy hoe raha misy manaraka ka tsy mankala ny rainy sy ny reniny sy ny vady sy ny zana sy ny ralahiny sy ny anabaviny, eny na ny ainy koa aza dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Tsy midika akory izany hoe tokony hiady amin'izay akaiky azy ny olona teo am-piainan'i Jesosy Kristy, fa izao mameraka an Jesosy lolaharana amin'ny zavatra rehetra ka tsy mampandefitra azy na amin'inona na amin'inona. Indraindray mantsy dia milaza sy midongo mpianatra Jesosy ny olona, nefa Jesosy ataony laharana faharoa. Ny aorinan'izany aza ny amin'ny fiainana andavanandro. Zany ry havana. Ny zavatra faharoa eto koa dia izao, tapa-kevitra tanteraka. Zany koa. Izany ny 9:20. Fanjakana andeha hiady ny sary anohitra entin'i Jesosy manazava ny amin'ny hoe raha hanaraka azy dia tokony hanana fanapahan-kevitra entitra sy mazava ary voalanjalanja tsara, fa tsy etika fanapo fotsiny. Ka hoe amin'ny fotoana mora sy milamina dia mpianany, fa raha voasarotra sy mafimafy ny ady dia mody fanina ho tsy mahalala azy akory. Voalaza ny Petera zany ry havana, any amin'ny Lioka 2:20, andininy 20. Izao voalaza ny Petera ny amin'izany. Fa hoy Petera, raha lehilahy tsy fantatro izay lazainao, ary niaraka tamin'izay raha mbola niteny izy dia nisy akonany eno. Ny fahatelo dia izao, mijoro fanasina tsara. Zany raha andiny 4:30. Tsara ny vonina sy tapa-kevitra tsara, fa tena ilaina indrindra ihany koa ny mampifanaraka ny fiainana manontolo amin'ny sata mampianatra Jesosy. Izany ry havana ny tiana ambara amin'ny hoe tsara ny sira, fa raha ny sira ny tonga matsatso, iny indray no asira azy. Tao aminarisika ry havana, tao amintsika izay mitondra tena ho mpianatra Jesosy Kristy mba ho vavolombelony amin'ny fiainantsika. Ho fanasina anie ianao amin'izay rehetra atao. Zany ry havana, amin'ny fiarahanao amin'i Jesosy Kristy eo amin'ny fotoana rehetra, ho hanao azy ho lolaharana. Ary dia izao, fanapa-kevitra entitra mialoha nanaovana zavatra izay tanterahana, dia mba ho fanasina mandrakariva isika. Saina izany ry havana, dia n'Andriamanitra ny voninahitra. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina nomenao izay manazava aminay ny tokony ataonay ny aminao Jesosy. Dia anao Jesosy Kristy ho lolaharana ho voalohany eo amin'ny fiarahana aminao, sy hanana fanapa-kevitra tsara manoloana ny asa tanterahana, mandinika aloha, ary mijoro fanasina ka mampiasa ilay sira ao anaty hitoriana ny filazantsara fa manana anao izay. Tompo, manolo tena ho anao izay ary manavao ihany koa, ka miaraka aminao amin'ny androm-piainana rehetra, dia tahio ny fandroran-tenanay ho anao amin'ny fiainanay, ny famonjena nataonao anay,
taio ny firenenay Iasona nosonay hombaro manandraikitra amin'ny fitsaboana ka hositranonao ireo marary, ampirizinao ireo manamanjo, anohananao ireo marivo-zokiolona ihany koa ary amonjenao ireo mahantra sahirana. Taio ny asa sy ny fihazakazanay, ny fianarana, ny fikasana tsara rehetra. Ny vavakay dia teo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra anay, ilay fanitsangana tamaty ary nampianatra koa ny vavaka manao hoe: ranay eo izay any an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo ny anio izy ary nasazy ao anay ary mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminao ny tsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho amin'ny havana rehetra iray finoana ny fiadanana sy ny fitiavana mba amin'ny fitokiana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasahoan'Andriamanitra ny omba izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefy. Amen. Deo an'Andriamanitra hery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.